Matikambo dia peniny Randria Mahasoa José Bienvenu na R Bazezo. Ory-benja mba mananatra anao ihany amin'ity ditraditra anao ty a? Fa ditraditra inona foana rabofy a? Ahoana indray zao ianao tsy mianatra izany foana? Tsy mianatra. Eno a? Efa tena malaza ratsy mihitsy angenao any ampianaranareo any e. Aiza ve ka nanontany an-tsekoly ary a? Dia ditra no entsoina anao fa very tanteraka mihitsy ilay anaranao hoe Benja. Sy ny anareo koa rangahy isaky miteny dia zany foana. Na dia efa miazakaza lehiban dia zany foana kozy miainga ato. Tsy hoe miteny foana akory a, fa mba mananatra anao fotsiny a. Tsarovany ary Benja fa volangely lany vao mba afaka mianatra ianao e. Nge efa mazava re zany e. Fa mba ahoana aloha le sosony koziko taminareo inty. Mba poinsainsa ahoana. Onerako avy roa ingy eo any anareo rehefa mahazo a. Tsy manana ary Benja. Areza moa nahitako vola amin'izao krizy be zao. Tsy eritreretinao mihitsy fa naniako lazanao ary ngefa tena sahirana mitady azy. Zany foana rangaty io indray fo vininareo ny kirakira vola be dia zao nareo dia mody tapaka andray. Aleo koa rangahy bandy kisaka rehefa tsy amianareo. Tena mahandreraka mihitsy ny fomba nytony tanora tony amin'izao a. Aiza ve ko rehefa tsy tanteraka ny sitrapony a, dia mahita an'izay mamaly valy. Amin'io tena tsy azo atao ninina mihitsiny. Sady ny fomba fiteny a, tena makarary sofina mihitsy ny miaino azy. Sady efa misikoponitra mafy mihitsy mamelona azy kanefa dia zaho ihany no mahazo tsiny. Kanefa tena reraka mihitsy azy zany ka. Mba tena kozy kosa aloha fa tsy mandamina mihitsy reny koziny rabofireny. Mino aho fa nitaly mihitsy zao no niteny taminy matoy izy nikafara be ohatran'ireny. Za koa mantsy tato atsy tena nitrika ka tena barataka mihitsy miataly. Za kosa aloha tsy maintsy mitady vola. Zao tena tapaka tsy namana mihitsy. Sady ny tena olana dia mbola nanan'le rasokiny sosy bobaka be a. Mino aho fa tsy maintsy ikafara izy zao raha vao eo izay. Aleo rangahy koziko moramora fotsiny aloha ry e. Dia tsy maintsy midemerita hitady an'izay aloha. Tena ohatran'ny zari-pisaina ny rasoky a. Tena ngaray mihitsy ty tamin'ny manatiny ity. Sady ohatran'ny tsisy fikelana patsony amin'izao. Aleo rangahy modelina fotsiny izay lazainy. Zoko be ngarafatra. Da ahoana ary zandry a? Salama tsara. Ilahy mitsika zao ny tediaviko e. Tena mila an'la maika mihitsy aho zao. Zay ary lefa naiko. Tsy maintsy haritra kavara be tondray zany larabenja. Fa misina rasoka. Miala tsiny aloha fa tena mbola tsy tafa mihitsy mibandy amin'izao. Momba le sosinao tiako tenenina. Andraso fa efa andresaka tamin'ny rabofinay mihitsy amakony. Efa nanaiky izy fa hoe anomian'le izy. Fa hoe mbola misy zavatr'olona tsy maintsy andrasana zay aloha dia raha vao tonga sy tonga dia omenana ianao e. Tsy koalesiny amin'izany fa zavatra hafa mihitsy ny akresahako amin'lahy. Amin'ny manaraka sika miresaka momba n'iny.
Aive fa ty misy hetsika tokoa ty kosiko amin'laty etsika dandrea fa am'ty kosa alohany tsy mandefitra teny an'la zay ary mila la mihetsika aingana azolahy fa misy inona razoika ka zao le ketrika misy kodiarana 4x4 efatra mbola vaovao be zay ihany ka raha mahita kila tonga de lazao aingana azolahy ay andraso fa tonga de vitaitsika rapida momba an'izay razoika aza atao ela fotsiny mahazo matoky ianao fa omeo herinandro fotsiny petsaka koa ny ty mba fatatsika mila an'izany ok ariko de matoky an'la zany sy mahazo matoky ianao razoky ok ariko ona le izy ry zandry vita somatsara ihany ve sa ahoana nanakory tsy efa nyteny taminao amorazoky tsy maintsy vita ho a iny rehefa kozy de kozy rehefa eny de eny zany very zany toka de merci an'la zany fa zany nitona kely sure de ahoana efa mely olona tolo zany ny sosy ka eo andrindra fotsiny le olana kely alohany fa inona ihany ty olan'la ty ka mbola tsy azo daholo le vola azonao fa mbola misy ambony kely ihany laza izy fa misy volan-drasany kely o faravoazony zay tonga de bien-payé daholo ny ambony zako samy tsy kozy aminao zany hoe fa azoko daholo ny vola aloha ampiasaina dia ahodina kely manaraka miko ihany ny ambony aleo mba samy mampiasa kokoa aloha razoika orditra saindray alahy am'ty resaka misy ambony ty foana ameo anatirana le sosy aloha o de laniny lahany daholo ny ambony any ka rehefa azo landray ny ambony de manome an'lahy zolahy aiza kosa razoky de miandra le ambony efa izany zay vo mahazo kosa ka zany ko adalanylany ta metraka ambony am'le olona any de zao koa ny teneniko am'la toa de dodoso mihitsy aloha n'le olona ananatsika vola fa de modidiny fanina amin'ny fotsiny indray le izy otra fetsifetsy ty zandry kely ty aiza ve zany de rehefa misy sera atao ohatr' zao zany de lasainy de rehefa misy ambony taraiky foana any am'le olona oatra ny manahirana ihany ny miara-miasa am'le zalahy ty ka raha so foana zany ny ataony de ahoana misy ambony foana kosa ve aloha no misoroka ihany ka ohatra nefa mba nisinisy any zay etsika natao zay nefa ohatrany tsy hitako akory zay tena dikany ny atongava amin'ny vola eto ampilatanako fotsiny ny ela de efa dila sady zany marina zany no tonga amin'le fitenenana hoe vola azo amin'ny kilodoka ka mivoaka amin'ny makarakara tsy ko aragany amin'izany iny koa nge zavatra pneu alatra koa nge reny inona nidirako amin'izany fa mandray vola fotsiny de zay ny zava-dehibe amiko nefa na izany aza ohatra tsy maintsy dresena kely ny zandry kely iny fa ohatra mitady fetsifetsy zany liriko mandray vola vidina alatra aloha ny vita ihany fa ny tena loza de zao inona ny ataoko raha sanatrika fantatry ny vazaha sy ny rempine reny tao ngamba de tena tsy te ahita nefa na izany nefa mino aloha fa tsy azo ny atsaina velively mihitsy ny fisiny reny tao satria reny tonga de ary amin'ny fitoeranentana ary ambany lakavy ary mihitsy sady ohatry nefa ela korangany nahitako any rempine reny tao ny toerana misy azy koa
ohatrany tsy de nisy miditra loatra. Inoko rangaha fa ohatrany tsy de misy olana kosa ny momba an'iny. Santandra mahavarany any reny fa ny manetsa be mbola ho avy. Iza koa moa nandovany tony fazapa etony e. Aleo aloha ny toko de ararotina de mbola misy azo olaina ato zay mihitsy. Zany le ty ve mifaly ny tena korsa soavaly androany? Andrekako ianao tena tsy tafandray marina zaniko. De tsy mba nahazo akory ve na de hoe tena désordre ary? Na koa ary zany. Tena tsarako ny napoziko mihitsy ty a. Zany efa mba nana tena mihitsiko. Tena loso ty marina. Tena very vola be ako. Nefa nge vola meny vazaha tokony hividanina lasantsy. Dia ahoana zany? Dia inona zany natao lara fatso a? Ny vola very. Ny fiara koa nefa ty ohatry ny lany lasantsy andalana. Dia hotaraiky eto eo lahy zaniko. Dia atao ny vazaha mahita tokoa ange lara fatany zao zavatra ataony lazao e. Mila miketrika lahy e. Dia inona zany ny atao? Tsy maintsy mampiasa kokoa noho ny lalesany rafaso tsy mety misy zao a. Iza ny tena hotaraiky ety? Andraso alony. Dia oatra misy matana manjamanja. Fa ny fandinika kosa aloha nge oatra tsara izany e. Kanefa na izany oatra be entana be iziko. Tsy ireo entana oatra ny hoentina eny tananako. Sady ty zany le hoe mibaby no mitrotro, sady mbola milolo entana ihany koa. Fa izy kosa aloha de bikaina ka. Alora agnatonga de apresana. Zay mihitsy ny dia atao. Azafady eo madama. Ianao ve aloha no mipetraka ety? Efa ahoana ka izay azafady? Miala tsiny indrindra aloha fa ohatry mba manontany anao fotsiny madama. Mitady olona manko a io e. Rasamy ny anarany. Ohatry ny mipetraka manodididina ety zany izy. Rasamy ohatr'izay izy. Oatra ny tena metimety kosa ny fijeriko an'ity ramosety izany a. Toy ny vetsy karazan'le olona tena manam-bola be re. Olona ohatran'izao mihitsy ny tena ilaina amin'izao andro sarotra izao. Sady anasa zany io fiara raitra be io a. Tena mety. Ary andraso aloha amboamboarina ny fihetsika sy ny fiteny a. Mba nahitaitra azy tsara mihitsy. Zay no atao. Fa hono ary amse? Rasamy moa le olona de davinao? Rasamy ohatry ny rangaha ohatry ny lavalava endrika kely iny izy. Somary fa lehibe e? Zay mihitsy. Izay le de davinao. Izy mihitsy somary ohatry ny zarazara endrika iny izy. Tena izy mihitsy zany. Fa hono aloha e. Raha tsy mahadiso. Avany zany ianao sa namany? Namany aka. Niarany asa manko zay roa lahy taloha de mpinamana be mihitsy zay tsy mifakafohy. De malahelo milaza aminao zany ko. Ahoana? Efa tsy aty intsony izy. Marina ve zany madama? Eno a? Fa hono ahy e. Fa lasa zandray hono izy amin'izao zany sa ve tsy fantatrao mihitsy zany misy azy? Izy manko tena ilaiko maika be mihitsy ry madama. Ny tena marina de efa maty izy Ramose. Efa maty? Efa 2 volana teo eo zay nahafaty azy.
Ary tsoroko aminao fa zao vehivavy manoloana anao zao no anabavindra samy olona tetavinao. Tray tatany koa zany tena tsara tsatoka koa zany anaran'izanyko. Ay tena nisy tokoa ka ilay olona ny tediaviko zany. Ka inona moa zany fa tena mety mihitsy zany no mipaika nataoko. Aleo amin'izay moa dia ampiresana ty tonga dia akana vola rehefa masaka tsara eny ny resaka. Sa jero iny ety izy otrany molamola be izany mihitsiko. Le entana ary natsaniny daholo mihitsy. Zao tena hitako tsara mihitsy ny endrika mambika ny rehetrarehetra. Wow! Ty zany mifanantenany Larafatso. Tsy maintsy mihetsika kely lahy na ny volany na izy. Mba lozako zany ry madama. Ary tena oatra mampalahelo be zany zavatra ambaranao amiko zany. Ka zay marinako. Eny efa ny aloha lalana antsika moa zany raha samiko. Tsika koa nge mbola hoany. Ka zany mihitsy le eziko ka ohatrany tena diso fanantenana raha izaniko. Fa zao alohany mamangy amin'ny fahoriana alohany. Misaotra indrindra re. Satria mahanabavindra samy ianao dia tsy maintsy mba miteny an'izay ohatrany hitako hoe ohatrany misy itovizany zany tokoa aloha nareo Zany mba tena tsara petrapetraka koa aloha ty raha misety Ianao indray aloha dia tsy amelako fa tsy maintsy ho tratra. Tsy mahalala ny zisanga. Ary aleo apetrapetraka tsara ny resaka mba ho masaka tsara ny nahandro. Fa zao tokoa ary madama. Ie. Tsika ty ohatrany vao nifakahita dia ohatrany tonga dia niresaka fa tsara ihany angamba mba mifakafantatra. Marina tokoa zany. Zany antsoina hoe Monsieur Rafatso. Azonao? Mpampianatra amin'ny sekoly ambony eto amin'ny vily eto manko za io Ary ianao kosa no iza raha tsy mba diso. Tena fantatra. Tiako fantatra kosa aloniko. Zandray no Madame Zisy. Madame Zisy. Zisy ny anarako zany. Ataoko hoe Zisy be zany ianao sa hoe? Kosy. Zany. Dia zandray mpanjaitra lamody. Wow. Dia mikarakara an'ireny tovovavy manao bote reny. Tsy hitanao amin'izao ve zao bikako izao hoe zany no tokony ho asa. Tena marina aloha zany. Tena misy bote. Tena mipikanao ange tena izy mihitsy. Tena normal. Dia faly mahafantatra anao zany Madame Zisy. Dia za koa toraka izany Rafatso Ohatrany avitra ihany la Rafatso Tsendra madama amin'ilay lahy. Sady mety be vola be mihitsy zao. Tena mety mihitsy ty tonga dia normal. Na dia somary ohatrany efa lehibebe ihany izy fa mety amiko. Tsy misy miraraha zany na lehibe na kely fa tonga dia idirantsika foana io. Sy azahoana an'le saosy fotsiny zao ny tanjona. Fa zao ary Madame Zisy hono ahy ety amin'ny manodidina ety koa zany ianao io no mipetraka. Ety mihitsy moa no mipetraka ko. Hitanao ry trano moderna kely tsara kely ry. Izany? Io amin'ilay ankavanandalana io. Io ohatrany rose io. Ohatrany misy manga maniry io zany? Io mihitsiny. Ao izay no mipetraka. Ary to tsara be kosa ny tranonareo zany tsara mihitsy ny tranoko mpanjaitra lamody fe hipetraka amin'ny trano ratsiratsy. Fa ny olana kely somary mangingina. Zany tsy zany mantsy fa ny vadiko miasa anapitan-dranomasina dia izay sy ilay zanako laharery no mipetraka ao. Zay ary ny en'lahy lesa Rafatso.
Tena manana maizy azy tokoa ty matamity. Jereo amin'izaniko. Io zany ny trano lazainy fa hipetrany. Tonga dia trano raitra dia raitra tokoa. Amin'izay tonga dia moderna be mihitsy. Dinona tsony ny andrasany lava tonga dia stomy amin'izao ny fitana. Tonga dia araroty fa efa manaikitra ny trondro. Amin'izay koa ny vatiny tsao. Tany lara fatso. Fa zao tokoa ary madama ny saika nitiavako andrasamy a. Ahoana izay? Raha tonga dia tsoriko ny marina. Efa niveriko tony ny mpinamana mihitsy tsika amin'ny anabavin-drasamy ianao. Sa ahoana hoy ianao? Tena marina mihitsy izany voalazanao izany Rafatro. Rehefa naman'ny anadahako kosa ve moa tsy tokony ho namako ihany? Ka saingy eo ahy e. Zahay ara fantady ho taraiky tanteraka amiko ty lehilahy ty. Tsy rehefa mila resaka ery ty izy. Ohatra no avotra ihany ry izy a. Miaraka kely aminy fotsiny toa dia vita. Sady izy ange tena pôgôsy a. Tena ananany bika, ny endrika be dia tanterety izy. Ny volany am-paosiny kosa tena be dia be mihitsy raha zao bika an'izao a. Tsy izany ho ary madame Zisy a. Ahoana izy? Alany lasany tampoka ho ahy fiarako io. Nefa za tsy nitondra vola mihitsy ka mba mila vonjy kely aminao aloha fa za io manko naika ho any amin'ny banky mihitsy a hoe aka vola. Dia nefa taraiky tampoka ty satria lany tampoka ny lasantsiko. Ohatra fa ahoana koa ary izany ataon'ity rangahy izany. Za saika aka tany amin'indray izany no heverino angalana. Azafady. Ohatrany tena mandiso fanantenana mihitsy ny zavatra ataon'ity rangahy ity. Raha izao ny fandehan'ny tantara dia aleo ialana aingana ohatrany tsy teo. Olona tsy hamokatra koka ity izy. Za indray ny dia tavina angatana nefa any ary izao mila ritraina mihitsy. Tena lany teto fotsiny rangahy ny androko a. Zao asa indray izay anaovan'ny madama raha tonga any an-trano any a. Tony lehilahy tony mandany lera fotsiny. Zao reny izy Rafatro a. Tena tampoka be tampoka mihitsy izao fiaonantsika izao. Ary miala tsiny aminao fa tena tsy manana volomenanao fa lany daholo ny taty amiko. Zany ve? Izao hitanao izao hoe vao avy niantsena mihitsy izao dia lany ho vola taty amiko. Zara nge ka tena tratra ny mandeha tongotra e. Ny fiarako a mbola nentin'ny sofera naka zavatra ny arivo mamo any dia izany tsy maintsy nandehanako tongotra. Ka dia miala tsiny indrindra re e. Tsy afaka mame aloha izao a. Fa any amin'ny hafa aloha mitady. Tena mba ratsy vitana koa ilay lahy Rafatso a. Efa saiko tsara ihany kanefa dia tara ndraiko. Na izany nefa tsy maninona izany fa manetsabe korana mbola ho avy e. Tsara koa nge ohatra na lolony tsy mirotoroto avy hatrany. Aloha alaina mora tsara. Fa raha ny fahitako azy mantsy a dia azoko jonoina tsara mihitsy izy. Tonga dia ataontsika mamasosy iny. Izay mihitsy ny dia atao. Dia ahoana zany ny ataony lalony amin'ity tabo ity fa zaza ihany efa miandry anahy mihitsy. Dia tsy maintsy voamenimeny ny laza ny lohany raha tonga any e.
Ny tsara angamba de lolo ny kozina mihitsy raha setam-pivarotra toky. Izy mantsy ao mifana tena namba tena hamonjy amin'ity blème tiako. Kanefa nge ny olana fotsiny de zao e. Ao izy sa tsy ao. De anome an'le vola kosa tsy anome. Satria raha fitadidiako alohany de ohatro mbola misy vola an'le rizy voaveriko aty. Tsisy mangiditra andraman'izany lise. Aloha nampiresahana mihitsy. Aloha toko ady atsona mihitsy ohatran'ny misy crédit kely manko ty fononako ty. Rehefa manaiky izy de tsara. Tsy manaiky izy de tsara. Rehefa manaiky izy zany tonga de loko tonga de alehako any mihitsy. So ihany kosa aloha fa tsy de lavitra loatra ny fivarotan'le rira miala eto Tsy atsanony eto mantsy tsy tapitiako. Zay mihitsy nangany de atao aloha aloha natsona vetivety le risy. Mba tsara sanjila kosa aloha le omaly iny. Efa saika tsy hanome mihitsy angera sety. Saingy rehefa ny angaviako mafy le ry. Fa hoe asiko zana ny volany. De toka de iny fa nanome. Fa efa naiky tsy hanome mihitsy takaka. So ihany kosa aloha fa nisy an'iny vola iny tany amin'ny raseta fa raha tsy zany de natao ny vazaha maivoka atao mihitsy fa ny olana nefa ty zao. De ahoana indray zany ny amerenana n'iny vola iny sady efa nanafatrafatra mihitsy raseta fa tsy maintsy averiko amin'ny herinandro n'iny volana iny. Sa any amin'le sandry kely iny kosa angamba sisa ny antenaiko e. Kanefa zany raha ohatra hoe mbola tsy azo indray ny amin'le ry de ahoana? Inona indray ny fika? Trany tsy mety afaka blème mihitsy zany Hevitra mihitsy mantsy zao le rafatra iny fa marina daholo hoe ny resaka nataoko taminy reny hitako ny esona mihitsy ngiara iny vao nanaovako an'ireny tantara vala maty reny. Sady amin'io indray vao nahita bika manendrika fotsiny toa de hitako taraiky tanteraka raha zoky. Ilaina ihany koa aloha le manao metimety rehefa mivoaka ny trano ohatr'izao ry izy raha mba fatany mantsy fa lahabaolina nge ty vehivavy mahataraika. Etiko aloha tsisy anaiko gisitra zany vava samy mahay miresaka sady tsy maintsy ataoko daholo ny fomba rehetrarehetra andresen-dahatra anazy mba azahoana an'le bopy. Zao zany aloha de tsy maintsy mandoha tapany mba azahoana an'le herany. Eny tsy ho lazany. Ary aloha aloha rangaha fitainaingana zay tokony atao fa so tonga tampoka koa le madama iny ka azo vava be eto indray. Sady hatramina andehana an'le zana ny vavy ny anatra any an-dafy hitako tena kizita mbelona mihitsy le madama. Ary aloha mihetsika aingana fa tsy tia heno menimenina n'iny ramatoa iny mihitsy ka. Mba lasa koa aloha ny saiko tamin'le madame Sisomaly iny. Mba nitsatsatoka fotsiny tamin'iny nefa tonga de tena mifanojo tokoa le resakako.
taiza monina nanako an'izany hoe raha samy zany tsy malala za mihitsy anefa iny toa de nitsatoako fotsiny toga de tao zange naika mba hoe ananiany azy fotsiny ka nanjo ny fandraitako ka ny tany dokangako na izany aza izy kosa alohany tsy ratsy mbola mitana tsara mihitsy fa izy kosa aloha ohatrany hoe molamola be zany sady tena miresaka tsara mihitsy rehefa natorony mihitsy ary ny tranoniko saingy ohatra ny laza izy fa ohatrany hoe pisaro-piaro be hoy zany zanany lao zaniko ka mila mailomailo ihany hony efa trondro vaovao lesy tia trondro vaovao no ampelatanany lahy de tsy izany fa madamizisy tonga de tsy avototsony kosa aloha no momba an'iny reny ny antsoina hoe sadavo ny volony andraso raha piko any lahy de tsy maintsy miantso azy zay mihitsy tonga de atsoka izy sady efa ohatra ny meny amarina ke ny lara ny findayany alohalohany sy maharokaroako mihitsy madame Sisy. Tena razoko be marina izy mihitsy ty dahoana ty fa elahy ty aloha zany taiza foany elahy mitsika zao ny tediaviko zako ohatra ny atsonona re de ohatra ny tsy mamaly mihitsy afa hoany za kosany de mety tsy mamaly mihitsy razoky ndraindray aloha ty foany ty adiniko any an-trano foana koa misy azany lesy zay ngamba mety tena tsy nahazonao mihitsiny de ahoana ary ahoana am'izay le ambina sosany am'lahany tsy misaraketo aloha ntsika se landro any raha tsy azoko mivolako satria tena mila vola maika be okarazoka inona ary ty ka mara zaniko aza manainao fa tsy maintsy meko any volanao azonao zany efa nylaza tamiko mihitsy le olona fa tsy ho ela hony de omeny ny ambony andraso fa misy kesika kira ataoko zay koany de raha vavity zay tonga de meko tao aloha volany zoky ka ohatra ny any lazany de ohatra zany foana iraha zany ohatra hoe tena tsy matotra mihitsy laha ty ry ditra tena lahy zay atsika ny tena matotra razoko fa izany de ve tsy matotra kosa ny ary fa de manaiky any lahy kanefa manaraka kosa tsy maintsy azoko zay volako zay masava amin'ny latsara agnam'izay oke razoky aza matahotra anao fa tonga de omeko daholo amin'ny volanao miandra izay ketrika izay fosina tonga de tsy miandra le volany amin'le olona tsony fa tonga de be eko iny eny ariko ka zao ary mba ampilamimankozintsika mitsamima de mila nla mihetsika aingana mihitsy aho zao ka misy ketrika vaovao ndray any razoky misy ketrika vaovao mihitsy misy olona any mitady ordinateur portable di zany tsy nilaza mariky fa rehefa mbola mandeha tsara fotsiny sy manaraka toetrandro de fa mety tandremo anefa fa ordinateur mbola tsara so milainy tediavin'ny olona io de mesika ainga anylahy rehefa mahita an'izay fa vola be atsika io raha mahita elahy zany tonga de teneny fotsiny ahy de ady an'izy koa de afaka nitrosany lahy raha vao mahita an'le izy kozy aza manainao razoky tsy maintsy ataoko zay ahitana an'izay aloha ary andraso fa sady efa nisy razoko ny kozy tamiko koa any de raha voatafo zay tonga de miantso anao eny ariko mila metsika aingana zany lahy ratitra ratitra kely taly de laza ratitra marina tokoa zany ny anarany lahy rabenja tsy olan'izany sy hitana vola aloha zany zao mamaika de ahoana aiza nefa moa zany ny ahitana an'izay raha sy rangafa hitako mifika
Benja! Mifoazy ianao teo. Zao no izy rehefa teanao maimboalina dia zao no matory maraina fotsiny. Maimboalina hoana koa izy. Amin'io tsy vitan'izany fa mbola mamofona toaka koa vao miditra ny trano. Efa tena mivoatra mihitsy Nareo koa rangahy tena manaitra ny olona mitorimaso fotsiny mandreraka betsy. Manakitaba vao maraina. Zarangaha zakafinareo ohatran'izao fa tsy milay e. Fa mifoazy ianao teo. Tondrako an'ity raha mangatsiaka ity ianao farany mifoaza ho ianao teo. Bofobofonao inona sady zao mifoazy aingana ianao fa misy zavatra tiako antaninanao maika dia maika mihitsy. Fa inona le zavatra tianareo kozina bandy re? Mifoaza ho aloha e. Mba mahasoanay ve aloha zany koa zany sa inona? Zao fotsiny lazaiko anao ry ditra. Manontany anao ampahatsorana dia valio ampahatsorana fotsiny. Rabofy fa nareo koa ve zany nanovany anarako lasa ditra koa amin'izao e. Betsaka soratanareo to anaty kopia fa tsy ditra. Tsy haiko zany fa zao le fanontaniana dia nohy tsara mila valony mazava. Ianao ve naka ny ordinateur mipetraka tao amin'ny salon izy mianaka tao? Izy mianaka izy? Ry madama fa izy andray e. Dia miteny anao tsotra fotsiny raha ianao naka an'izay dia avereny moramora ny zavatr'olona. Fa tena hita loza amin'izay ianao fa tsy ho amela amin'ny madama mankony dia efa miteny zay. Zay nen'lahy. Manea sahady ny lakilosy. Mandeha sahady zany ny ankety amin'izao. Aleo rangaha hodina matory. Ohatran'ny gaiko be izy zany. Ndana ranganareo mandeha fa tsisy atoriana fahaizana hitako an'izany ordianareo zany Aroatra no diny ty zalahy ty fanina fotsiny ingeza ny fanontaniako zany. Andraso fa toa dia tobasako amin'ity rano ty mba hampiverina tsara ny sainy. Inona ianao? Rabofy avy iny tatonareo ty Slety zahoana koa ragasa nataonareo zany fa nareo fa misaina sa tsy misaina raha mijanona tapaka amin'izany zany ny fon'ny olona dia ahoana? Ny tsirarahako fa zao ny sahaza ho an'ny olona miseho mody fanina. Ary mifazaingana ho ianao teo dia lazao amin'ny marina. Zao fotsiny lazaiko anao Rabofy voalohany aloha dia zao. Tsy za velively ny naka an'izany zavatr'olona zany. Ataoko inona mo ordinateur? Zaka mahay mikirakira an'izany. Faharoa atsara amin'izay gafinao sy mifanendrika andrianao amin'ny bandy. Tsy zakako mihitsy zany sady tsy lefiko mihitsy ohatran'ny mandreraka mihitsy le ataonareo. Mba makasofla kosa verina nga amin'ny bandy tondrahanareo rano fotsiny sady amin'izay tonga dia raha mangatsika be ohatran'ireny inona ireny. Rehefa tsy nareo tsy mifotsiny raka amin'ny bandy dia tonga dia teneno. Sao dia verinareo fa tsisy ale ary makaleo be mihitsy nankôzinareo ary. Ay, dia zao koa ny teniko aminao efa nampilaza anao zay fa dia manasa tanana ny aminao Tsy misy olona niditra nge tato an-trano tato fa tsy tsika sianao ihany. Ko dia miomana zany fa ho avy ny polisy hanatanteraka ny fanadihadiana. Tena zay vo tena lozy ty marina mafy tena nampiantso anay sy Rabofy tokoa le madama ary tena tsy dia lala mihitsy izy fa tsy maintsy tadiavinay ianao le ordinateur dia ahoana zay le madama fa lafo be mihitsy no vitanany an'iny sady ny tena zava-doza dia misy zavala saripady be mihitsy ny tao anatin'ny tao raha tsy miverina hono zay dia mety efarany fandroahana ny Rabofy ary mety ampikatra azy mihitsy aza satria izy no tompona andraikitra voalohany tao amin'ile trano madama. Tena grave be aloha zany dia ho sanatria kosa ve Rabofy nikatrakatra fotsiny amin'ny zavatra tsy nataony
Ohatrany tsy mety kosa zany a. Mba mampalahelo ahy ihany Rabovy. Aleo mitsy rangahy tonga de kozina aingana le rasokina andray an'iny de mba amerina an'le ordi aingana aloha. Tena kozy nefa aleo misy tonga ty atsoko. Firy moa le numéro an'iny? Ty le mifampiantsoana farany. Aleo tonga ty antsoina rangahy. Ary tena napetrak'ilay olona kosa tamin'le ordinatera. Maika ariana nafatra nefa de efa tonga netana tsy hitakory. Efa natsoko mihitsy aza de mbola tsy mandray phone mihitsy. Nefa rehefa mahita ordinatera de teneno fa rehefa tsona avy eo tsy mandray telefônina akory. Tena mandreraka mihitsy ireny olona ohatra mametrapetraka ireny ka. Manao resaka tsy matotra fotsiny. Tena nefa mba manantena saosy andray vola androany. Nefa de inona ny teo? Mandreraka tsy. Ohatra manino nge izany fononako zany. Fa isako ary toy miantso tony. Tena zandry kely ty miantso ty a. Nalo rangahy tsy raisina. Zary ty vao petrapetraka koa atyko. Mino mantsy a. Fa resaka momba an'le ordinatera mihitsy zao io atson'ny dalana io. Niriny koa alony a. Tsy maintsy apetrapetraka ihany koa e. Satria mianatra mibevonany amiko. Ny volako ary zao any amin'ny liry ihany mbola misy ohatrinona. Nefa hatramin'izao de mbola tsy nalohan'ny liry le izy. De miomany lahatra zandry kely fa de any lazaniko. Satria ilay mianatra mibevonany amiko de tsy maintsy manao an'izao koa, tsy maintsy apetrapetraka eo lahy. Tena tsy fantatra aloha hoe fifandrifian'ny eritreritra mihitsy ve ny naisy raha fatro zany. Tena niantso atampoka izy. Mila miresaka aminy a. Fa misy zavatra tena mahasoana hony any aminy any. Fa mba inona loatra re izany zavatra lazainy azany e. Zara koa aza aloha niantso ahy izy fa tena mila anazy mihitsy amin'izao fotoana izao e. Fa zao aloha ry zisy a. Aoka tsy ho lazaina aminy marina aloha. Fa tena mila manao diplomasia kely ndria resaka aminy. So mantsy baribary eo daholo ny laingana atao tamiko zay vao afa baraka eo. Ary aza ho aiza eto moa zany le toerana natoriny. Andraso hoe ty kosa angamba le restaurant teneniny ka. Ary aloha amboarina tsara ny volo sy ny akanjo alohan'ny hidiranao. Andraso hoe tazanina kely. Efa io miandry io nendry ry zisy. Ary tena tonga aloha mihitsy raha amse zany a. Ary alao amin'izay androso. Ty kosa kay fa tena tonga ihany zisiko. Ary matotra ihany kosa aloha izy matotonga e. Zany efa teto efa manahy ihany hoe voapetrapetraka eto indray resy lary ravatso kely. Raha izany a. De mahazy lahy miresaka tsara manomboka eto.
fa matoa izy tonga zany dia manambary zany fa taraiky amin'lahy izy ka dia anjarany lasa isa manararoatra zay mihitsy kanefa bana masaka tsara ny resaka alony dia aloha mihitsy aloha ny zata olo ny antoka ny revy miangeto dia rehefa avy eo aroso moramora amin'izay ny kosy zay mihitsy dia misaotra betsaka rery madame sisy amin'izao fatongavanao zao za eto ny efa nanay amafy mihitsy hoe sotsy dia tsy tonga ndray ianao somary efa elaela manko zay ny natongavako teto zay kanefa ayaka tena tsy nampanantenanao zava-ponako zao kosa aloha tsy mba fomba kosa mametrapetraka izany raha fatro zany ye ve ny na aleoko toa dia miteny hoe tsy afaka toy izay mitakolona tena marina mihitsy lohany zany fa ono fa inona zany le resaka mahadodina anao no tadiavanao anahy inona le zavatra mahasoa any aminao zany izay tiako ambary ve melohan'izany aloha dia inona aloha no atao anao samba mikongensika izao mba mifanao fotoana tahaka an'izao dia ny tsara zany dia aloha mba asiana fifandombera kely sahoanao izy ianao zay nendrery sisy tena taraiky amindry mihitsy ty bandy ty matoa tena sany mihitsy miantoka revo rehetrarehetra sy etiako fa dia inona moa zany fa dia milama fotsiny rery sisy mandamy maresaka fa na izany aza aloha aloha moa dia atsiana tsindrobokotra kely amin'izay mba fatany tsara fa vehivavy manana maha izy azy sisy eny tena marina mihitsy voalazanao izay kanefa mba ho mariky izao fionantsika voalohany izao dia aleo kosa mba handray anjara fa tsy ianao rery no iantoka ny lany rehetrarehetra aiza koa rery madame sisy fa zangy efa vonona ny antoka ny lany voalohany fionantsika kosa vety mba aloha izay ka dia amin'izay atao kosa mba mahafinaritra eny ariko fa zao tokoa ary madame sisy ny tena nitadiavako anao aloha tonga dia tsoroko zany ny marina misy zavatra tena manahirana ana mihitsy amin'izao kanefa ny karamako mbola tsy mivoaka hatreto dia zay mahatonga na ohatrany somary sahirakirana kely io ka sao reny mba afaka hamonjy ahy ianao fa tena mila vola maika be manko za io araza manahy ianao fa mba asiany fifampatokisana amintsika dia netiko mihitsy ty ordinateur portable ako ty saika midiko manko izy ty nefa tsy foko satria izy ty zany tena nividiko tany ampitan-dranomasina tany mihitsy saingy rehefa voatery moa dia zaoko tsy maintsy miditra amin'izao zavatra zao mivarotra mifananana mino koa fa mety mahasoa anao kosa ty indrindra mety mahasoa ny zanako koa angamba dia zany rery madame sisy ny antony tena hoe niatsoka anao sy mba eonantsika tahaka an'izao ianao zao mba hitako hoe fanantenako sy azo olo tokisako ka izay no mahatonga tsy ny salasala mihitsy ny antso anao ohatray marina fa ahoana koa ary zany fandro finjavatra sa voatsy ela nidirana problème amin'ny resaka ordinateur portable izay sy ditra dia ahoana ny rahafatso indray no hivarotra ordinateur portable amiko ohatrany tsy azoko izany fa hono ary afatro ahoana izay fa marika inona zany le ordinateur anao zany
sa mba afaka jereko ve le izy azafady? Tsy maninonako aloha tonga dia sokafana mihitsy le izy ahitana ho any atsarany jereo tsara io tena milay mihitsy jereo nano indozina ary le fa ambony dia ambony mety ho mandry an'le ty resaky ty mifahitako azy oatra nitako somary oatra ny gagagaga ihany kalako sady miaraka amin'le oatra amin'ntsika vendrana mihitsy mety ihany kosa aloha ny tiketrikela ty mety izay mihitsy angamba. Andriamanitro, fa inona re ty zavatra hita amin'ny masoko ty fa tena misy tokoa ve sa fitovian-javatra fotsiny sa manofy tena tsy vazivazy ty ka tena mitovy amin'le ordinatera very tao an-trano mihitsy ty aseho an'ny Rafatro aty. Fa ono Rafatro miala tsiny aloha raha somary be fanontaniana afaka manontany mihitsy ianao ka fa hoana fa tena anao marina ve aloha ty ordinatera midinao ty ohatra tena mihitsy io ty ordinateur ty nge novidiko tany ampitan-dranomasina tany mihitsy fa tsy misy tokony hampanahano mihitsy ny amin'izany ka tena madio be io tsy misy atahoranao momba an'io zany tsy hoe tsy mahatoky anao ange akory fa misy zavatra tsy mampandry ny saiko mihitsy raha vao nahita an'le ordinateur nentinao trasoko aloha to dia tsoroka aminao fa nisy zavatra niseho ohatran'izao mantsy tao an-tranonay tao. Dia izay Rafatro ny zavatra nisy ka izany na tonga nananontany ianao tsy izany mantsy fa vadim-bazaha tena namako be mihitsy ilay olona tompon'izay ordinateur very izay kanefa ankehitriny dia lasa manana fanahiana be amiko izy satria izaho hono ny vahiny farany tao aminy. Izaho kosa aloha tsy ilaza fa amin'ny madama patroako anie ilay ordinateur very raha fatany manko dia tena afa-baraka eto mihitsy tena ohatran'ny tantara be koa aloha izany mahazo anareo izany dia inona izany ny azo ataonareo amin'izany ka fa inona moa izany olana fa maninona moa izany raha tonga dia hoentinao motsy ty dia avotra soamantsara nareo raha mahazo an'tiako eny tena mampitolagaga tokoa aloha raha le fifandrifian-javatra ary tena vitana ho ahy tokoa ange izany ty ordinateur ty tena marina mihitsy izany ko satria mantsy tena ho rava tanteraka ny fihavananay sy le namako raha tsy miverina le anazy. Tena vitanao anao tokoa aloha n'izao ro matamizisy tsy fantatro fa tena misy anie ny fitahian'Andriamanitra aloha rangaha ampiresahana mba hampandry tsara ny resakako izay mihitsy aloha ampiresahana ito ka zao re Rafatro tsy maintsy ho raisiko izany ny ordiany aminao iny ka izay mihitsy ho ako kanefa asa zao raha ety le namako na tsiako tsy izany mantsy fa le anazy ihany no izingiziny mafy hoe tsy maintsy tadiavina ondy. Izy manko milaza fa hoe tena misy zavatra saropady be mihitsy ny ao anatin'le anazy izany sa ahoana re aloha rangaha resahako izy aloha dia hito eo izay lazainy sa ahoana fa mba misy fiangaviana kely re Rafatro tsy mampaninanao ve raha mba miandry kely ny volanao tsy maintsy omeko rehefa aza mahatahotra ianao ohatra mampalailo akoho ianao mba ho fitsinjovako anao dia tsy maninona vandrasako ary ny vola misaotra betsaka Rafatro kanefa kosa aza tao ela loatra re ny anomezanao an'le vola satria za koa angeo mila vola azonao le izy asa matahotra ianao fa voavata ny voazo ny vola
dia mifampiantsontsika sanao. Eny ariko. Fa ahoana koa ary zany? Mba mahakaka koa zany zavatra mitrangy zany ka. So dia mba misy ifandraisana amin'ilay zandry kely iny kosa ro zavatra nitrango izao e. Dia ho sanatry tokoa ve? Hoe an'ilay namany zisy tokoa ve ty ordinatera ty? Le ordinatera tany amin'ny zandry kely io. Zany hoe mety mifakafantatra ane zany zandry kely zisy raha azoko tsara. Andrasa aloha mody atsafaina misy ty zisy ty e. Sao dia mahafantatra ny zandry kely iny tokoa manko izy. Isa moa ny anaran'le reny? Aloha somary ohatran'ny tadidiana kely. Ohatry, isa marina moa ny anaran'iny? Oay, zay fantatitiko. Fa hono ary madame Zisy a? Ahoana izay? Misy zavatra kely matiako anontaniananao fotsiny ty e. Ianao koa zany? Fa maninona zao raha tsy asiana izany madame Zisy izany foana? Ka zaniko. Efa ela be kosa ve nampinamana antsika dia mbola asiana an'izany elan'elan'izany ihany e. Eny ary marina tokoa aloha ny ianao e. Aleo tonga dia antsoina fotsiny zany hoe Zisy ianao. Izay mihitsy no mety. Ay, zao ary Zisy a. Saika antananao fotsiny a. Ianao aloha sao dia mahafantatra zandry kely atao hoe Ditra. Ditra? Fa nga fantatrao Ditra? Ary inona nahatonga anao anontany an'izany? Tsy misy inona koa ka va mba manontany fotsiny ako. Fa tena tsy azoko hoe inona zany nahatonga andrafatro nanontany hoe mahafantatra ny Ditra ve a? Raha azoko tsara zany dia mety mahafantatra ny Ditra koa izy a. Kanefa inona moa ny anton'ilay fanontaniana? Akoranga ohatra mandrera-tsaina amin'izany zavatra izany a. Zavatra miseho ty a, efa be da be izany koa mbola andaniana andro sy akarariana saina eo. Tena tsy mandray finday mihitsy le rasoika tsona marina mafy. Evimpira zay ny antsoasy fa dia misonona libra fotsiny. Fa ny asa hitako fotsiny aloha sao dia efa natsipangiarainy le ordi e. Koa zay vo tena loza. Le matamandrabofo mantsy ohatrany tena sady entitra be no masika be hoe tena sady tsy manaiky mihitsy. Zany zavatra saropaty ao anatin'le ordi zany foana no tena teneniny. Tena tisany aloha naka ny zavatra olika. Zao dia raha bofo mihitsy indray ty no mety hidiran'andro. Ohatra misy olo zany a. Mety raha bofo mihitsy angambo izay tonga izay. Ary aleo tonga dia mitsangana eto am-pandriana Larabenja fa atoany notsaka eto indray raha mbola tratran'eto a. Benja! Fa aiza ianao e? Benja! Ahoa zay raha vofy a? Aingakangana ho ianao fa misy vaovao lehibe sady mafalina zaiko anao. Sy fahina koa ary za mampiorakoraka anareo zany. Inona indray zao za vaovao zany? Avy ianao ety akaiko ety. Avotra ihany tsika ary Benja. Avotra tsika mianaka. Avotra amin'inona raha bofy a? Jereo ty zavatra netiko ty. Ohatra. Tsy mitovy amin'ilay ordinatera andro madama very mihitsy ve io? Tena ordi marina ty raha bofy a. Fa hoana koa ary zany kozinareo zany. Io jereo e mitovy io a. Eny ordi ty fa
tsy mitovy amin'ileny dedavo ngety e. Mitovy re io Robenja fa tsy sahala fotsiny a. Eny e, fa tsy hoe le mitovy amin'ileny tadiavo no ilainy, fa le anazy mihitsy. Le zavatra saripady ao anatiny nge rabofo ny tena ilainy fa tsy hoe le vatana ordi e. Angatsy tadidinao ny teniny. Dia ahoana zany tsy mety indray zany io? Jerenao kosa nge le izy Robenja fa tena mitovy mihitsy. Aiza hoe lo raisiko mihitsy lo Io, zanytenenareo zany. Ary tandremo sao menjery indray io fa eo koa ianao dia mikoropadropako io. Zavy zazakely koa aminareo fa nareo koa trany tsy. Oay! Tena ohatran'izy tia. Fa ahoana koa ary zany? Tena tsara zany sakosy rabofy a. Tena le ordia matama mihitsy ny tinetiny ty. Tizo le soratra kely tam'le izy a. De ty le ohatrany somary ohatrany kika kely. Fa taizary mahita ny rabofy any ty. Fahagagana ve sa fahitana? Fa hono rabofy. Fa taiza aloha zany nazahoanareo an'ity e. Tsy azoko. Lazaiko anao aloha fa le tena madama mihitsy nge tinentinao ty rabofy e. Sa hoe tao an-tranony tao ihany ty no hitanao? Fa ahoana koa ary zany? Fa tena le ordia madama mihitsy zany io a. De raha marina zany zany voalaza amin'ny beny zany dia ahoana no nahatongavany ny tany amin-drafatro? Sa Rafatro zany nangalatra an'ilay ordinatera tao amin'ny madama? Dia amin'ny fomba ahoana koa nefa? Fangako moa zany madama sy Rafatro mifankafantatra? Tena misy zavatra tsy mahazavy zao ka. Rafatro koa nefa nanizingizina mihitsy fa anazo ty ordinateur ty. Fa noho ny fahasairanana dia voatery tsy maintsy amidy. Aleo rangahy toa dia atsoko mihitsy Rafatro a. Tena tsy mahazava amiko mihitsy zao zavatra mitrango zao. Nrazo aloha aiza moa ilay findayako teo. Ty eny. Zany safa mitrango zany a. Raha araka ny filazan'ny rabofy manko dia hoe zany namana atao hoe Rafatro zany no nivarotra tamin'ny an'letana, ary amin'ny manamany azy ny dia mba nanaiky ny andro vola koa n'le Rafatro. Fa iza ary zany Rafatro zany? Dia tena tsy mbola hitako aloha zany olo zany. Iza ny Rafatro hitako mifanerasera amin'ny rabofy? Ary so dia mba le rasoko namako iny aza ny Rafatro. Za manko aloha hatramin'ny nahalalako an'iny rasoko iny a, dia tsy tena mahalala an'izay tena anarany a. Rasoko foana ny nahalalako sy nitsoko azy hatramin'izay. Andraso aloha hoe mody atsona, dia antaniko izy raha hoe ihany ny Rafatro. Nefa na zany aza tsara vitana kosa zany rabofy a. Tena le ordia matama mihitsy manko le tafaverina somatsara io. Ary na za koa aza mba tena faly. Tena indray manko ny tena tsy naposiko. Saika nahita loza teo manko ko. Ohatrany tsy mahabe mihitsy zao zava-mitrango zao ka. Nefa dia zao raha mahitsy zao fisiny. Fahagagana marina sa fahitana.
Fa inona zany mamaika matamy sisy zany? Sa omeny androany zany le vola vidina ordinaterako raha izaniko? Mety izay kosako. Aingana kosa izy zaniko. Fa ohatrany hoe mety afinaritra ihany aloha no miaraka amin'ity madame Zisy ity raha izao mifandehany ka. Aleo raha miomanaingana sao dia izy indray manko ny tonga alohany amin'ilay toerana ka sao dia mahatezitra azo andraiko. Na izany nefa aleo rangaha rarotany ty fiara amin'ny vazabe ity e. Izy mantsy lasa ny ampitan-dranomasina any dia aleo mody amin'ny style mitombo dabany tony koa rangaha. Zay mihitsy ny dia atao. Iny tomantsy ny entiko anindrina ny Ziso kely mihitsy. Toka dia maty lolo io vao mahitana miaraka amin'ity fiara tsara tary ity. Iza koa ny anaikizy teo. Tsy maintsy domoka amin'ny tapany mba handohan'ny herany. Zay mihitsy ny dia ataoko. Manao madame Zisy mialatsiny aloha fa somary ohatran'ny tara kely satria fantatrao ihany fa amin'ny fitohanana amin'izao tena manahirana be mihitsy ka zao alohany ary ianao zany ohatry ny hitako ohatry metimety mihitsy sa ianao koa raha fatro dia mahita tenenina foana ka zaniko metimety zoko. Eny zany aloha ihany fa misaotra anao aloha nanaiky ny antsoko dia tonga somatsara teto e. Misy resaka ifanaovako aminao mantsy dia izay na maika ana ny antso anao. Ka inona aloha zany le resaka tia madame Zisy ambaramiko lazao fa menanao any ay. Eny momba an'ilay ordinateur namidinao tamiko re raha fatro fa nga misy olana? Tena misy olana mihitsiny. Trazoko. Ka ny tiako anontaniananao aloha dia izao. Tena nao marina ve sa hanolo-kafa ilay ordinateur? Andraso fa ho tantaraiko anao aloha ny anton'izay fanontaniako izay. Zay re zavatra nisy raha fatro tena gaga tanteraka fa ilay ordinateur an'ilay namako mihitsy nge iny no menao iny e. Trazoko. Ny zavatra tena mahagaga dia hoe tamin'ny fomba ahoana no nahatongavany tany aminao. Sanatria ve ka ianao no naka n'iny tao amin'ilay namako? Ohatrany tsy mihiny any mantsy nefa zay moa zavatra ny tranka. Tena tsy diso mihitsy aloha ny eritreritro fa tena mivakafantatra mihitsy angamba Zisy le zandrikely iny. Dia mazava ho azy fa tena le zandrikely mihitsy zany nangatra ny ordinateur namany Zisy. Zay mihitsy le izy. Kanefa na izany nefa dia aleo nanontaniako tsara sao dia tsy mitombona ny eritreritroko. Satria raha n'izany zavatra mbara madame Zisy zany lony dia hitako hoe tena marina aloha e. Zako moa dia niamby tamin'ny Zisy hoe za mihitsy ny tomponiniko. Sady hoy aho hoe tena am'fidiko tany ampitan-dranomasina mihitsy ny ordinateur iny. Saingy raha ohatr' izao mifandehany dia ohatrany tsy afaka amin'ity raharaty mihitsy raha atao mifanadediana. Tena mila mailo rahafatsy manomboka eto mety ampidi-dozany lahy mihitsy ho zavatra izao ary tena mampidi-dozany lahy mihitsy ny zandrikely iny. Sady liriko nge ohatry nefa niantso ahy. Nefa ohatrany tsy niraisiko mihitsy ny antson'ny liry.
fa raha azoko tsara aloha dia momba an'ilay vola vidina ordinatera mihitsy ny atson'ny riana maiky. Azoko mihitsy zany. Zay vao tena mazavy ty resaka ty. Ay, tena zanak'zisy mihitsy zany le zandrikely iny. Raha nylazako azy mantsy hoe ditra ny anaran'le boakely toka diny izy fa tonga dia ohatrany tonga saina be. Taitra tanteraka mihitsy. Areto dia tsy miambahamba mihitsy fa tena zanany mihitsy le ditra iny. Kanefa aleo aloha no mandinika tsara alohany a. Dia aleo mihitsy aloha ny safidiny laza marina fa sao dia diran'andro amin'ity resaka ordinatera ty ny lahy rafatsy hoe. Sao dia maty ny ambon'n'lahy eto lahy ka tena hoe miseho tompony nefa tsy an'lahy akory le izy. Raha tena hitoro mantsy zany olo zany a, dia tsy afa miala mihitsy lahy amin'ity resaka ty. Sady momba asany numéro ka efa any amin'le zandrikely iny daholy. Raha fandiniako nge zany dia tena zandrikely maditra tsy azo itokisana mihitsy iny. Na izisy ary tena miferinaina mihitsy amin'le ry. Manomboka eto dia mila mailo zany fa tsy fantatra izay mety ataon'le ry any ambadibadika aniko. Tena raha teo koa aloha tonga dia voaroroy amin'ity zavatra ity manomboka eto. Allo mailo mihitsy ka. Mazava zao fa tena saka manafika io mihitsy ty ditra ty. Ato an-trano ato dia modigisa fotsiny. Zao vaky ambato lampy fa izy mihitsy ny maka ny ordinatera amin'ny madama dia avy eo nomeny an-drafatro. Raha ny filaza an-drafatro dia efa ela ary zareo no mifankalala fa saingy tsy nampozony fotsiny hoe hangalatra ditra. Iza tokoa nanam-pofam-pangalatra ty zanako. Marina fa somary maditra izy fa tena tsy nampozoko tonga amin'izao zavatra izao mihitsy. Tena lalina koa aloha ilay fifandrofian-javatra. Fa ny tena nahalasa an'izay koa dia ity rafatro saika tsy ilaza marina raha tsy nandangaiko hoe hampiakatra ny raharanga ilay madama. Natahotra ny anao lahy dia nilaza marina ihany. Asa mety hoe tahotra ny voaroroy amin'ny zavatra tsy nataony anga. Mba tantara koa aloha ty rainy ambo ty a. Tsy menatra koa ny laza fa nividiako tany ampitan-dranomasina ty ordinatera ty. Fa sahirana dia tsy maintsy ho amidiko. Zao nefa tratra ihany ny laingana fenina. Izy koa aloha mahay miresaka ka. Ay kosa mbola ato an-trano ato ilay ditra-pahangalatra iny. Aleo ampiororona mihitsy fa zaza tena mahaditra tsy fanao ianao. Sady tiako koa raha ny vavany mihitsy no anambara marina rehetrarehetra. Lozay mihitsy no atao. Orditra! Mba makanisa kely ianao aty azafady fa mila miresaka aminao a. Ditra! Ditra! Sy fa inona foana zany le tetavanareo ahy. Ditra tsisy farana mihitsy ranga mandreraka betsy. Otra mila vaniny zany foana reo isanandro. Tsy mila vaniny aminao fa te halala marina fotsiny ary ditra. Indrindra fa madama. Ka zao no teniko aminao a.
tsory amiko ny marina. Iza naka ny ordinateur amin'ny madama dia mifankafantatra ve ianao sy Rafatro? Rabovy a, tena ohatrany hoe miteniteny foana sy miteny amin'ny teny tsy fantatra izany ianao amiko. Inona zao ny dikan'izany fanontanianao izany, ha? Aiza nanalako an'izany rehetrarehetra izany? Madama anareo koatra mila vanina izany foana. Tsy efa mena azy ve ilay ordinateur dia inona indray mbola iresany an'izany foana? Izao fotsiny ry Benja, zanako ianao dia tsy tiako hidiran-doza. Teneno ny marina mba tsy hitaran'ity tantara ity lavitra. Ko dia miankina aminao sisa ny sisa fa manasa tanana raha ny filaza amin'ny madama manko dia tsy hijanona amin'izao fotsiny izy fa hampiakatra ny tirara ty any amin'ny ambonimbony kokoa mba halalana ny marina rehetrarehetra. Nizay ary ny laratitra. Ay, tsy vasovaso tsy mity matory Rabovy mikozo ohatran'izany. Inona moa izany? Tsy matsy barataka ihany lahy. Sao tokoa ka tena hidirana andro reto. Asa hitako re zany raha za mahita. Fa ohatra mba miseho amin'ilay koa inge ilay madamy. Tsy rehefa azo ny fotsiny ny veniny antany dia tokony hikombona amin'izay ny vavany. Ka ahoana ry Benja, manontany anao farany ange ahy. Fa rehefa tsy ilaza ny marina moa ianao dia aleo ny polisy no hanadiady anao sy hiresaka aminao. Dia inona re zany no ataoko e? Tena ohatran'ny lasa mandreraka be koa izany. Rehefa nandinika koa rangatonga dia aleo kozina ny marina. Sao dia hita treto tokoa ty kozy ty ka mety ahita loza eto. Ka zao ary lizy Rabovy. Miaino anao dia aoka amin'ny marina no lazainao fa tsy mbola mitapitaka indray ianao Ahoana re zany? Iny mifona aminao aloha. Mifona aminao ny bandy fa nanao ny tsy nety. Sady koa naka an'ilay ordinateur amin'ny madama. Ary mino fa io Rafatro voalazanao io ilay razoko nomeko azy. Dia izany ve aminao dia mba mety ry Benja? Tena ny ampigadra mihitsy izany no tena tao anatin'ny sainao io Tsy fantatrao ve ry Benja fa ny reninao ihany angeny tsy maintsy ho voaroroy tamin'iny raha tsy hita teo iny. Sika efa fantatrareo raha nga izay marina dia oka izay Tena tsy misaina mihitsy ny ianao ka. Eny tsy nisaina aloha tamin'iny fa manaraka mba hisaina amin'izay. Dia mba atokisa ianao Rabovy fa tsy hanao an'ireny intsony Za koa ingeny izy vola maika be izay dia izay tena tsy maintsy nanaovako an'ireny. Tena mibarataka ny laza marina ihany na ilay mahaditra lahako iny. Tena fananiako natao aloha iny fampitahorana iny mba hahafahan'ny laza marina tamiko Hitako tena niorooro mihitsy izy manko raha nolazaiko hoe tsy hijanona eto ty raharaha ty fa hampiakatra azy any amin'ny ambonimbony kokoa madama. Rehefa niolakolaka dia tsy maintsy hanaovana fika mba havaky any Ambatolampy. Amin'io koa izany dia nilazany tsy nanontaniana fa naambarany tamiko daholo ny fifanarahany sy Rafatro. So angamba indrery izy vao ilamintsaina amin'izay fa mahazava iny ny resaka ordinateur. Tena mandreraka mihitsy ary ilan-kivo ny toetra ny ankizy amin'izao fotoana izao ka. Diso tia rendrarendra loatra ka lasa manaonao foana. Iza moa ny anapoy, hibenja kely ange ka ho lasa mpangalatra. Tereny ny zava-misy izy ary mba te hitovy amin'ny ankizy dia lasa nanaonao foana.
mitsaina ihany rery zisy fa efa afaka amin'izay ty olana mitambesatra betabeta amindrity. Tena fifaliana lehibe ho ako aloha dia nahita ny fihetsiky madama rehefa nahatolotro azy ilay ordinateur. Tena mbola tsy nahita azy faloatra niny hatramin'izay taona maro nesako tato amin'izay ka. Rehefa nanontany ahy izy dia lazaiko azy fotsiny hoe nifindra toerana ny tsy nahitana an'ilay ordinateur. Zaho kosa aloha tsy sanylaza marina rehetra. Sao aho dia tsy atokisany eo intsony matsoko. Indrindra moa fa hibenja zanako. Rehefa hitany fotsiny ilay ordinateur dia nangina izy. Sady tsy mba nanadiady akory rehefa taiza dia ahoana. Izy koa moa izany tena somebiseby amin'ny fahatongavany zanany nianatra avy any an-dafy dia variana tanteraka ny ianao vavy. Nisy nahatsara azy ihany aloha e. Efa tonga tampoka alina hono patafasasany zanany vavy ho ny mpiambinako. Amin'izay hono dia fiara taksi ange hono nanaritra ny zareo teo e. Tena moa izany fa dia miandry eto izany lary rafatsiko. Sady efa nanafatra koa no vazaha hoe mila miandry eto aho izany. Zareo koa moa izany fantako tsara fa somary ohatry ny mbola vizambizana dia ohatry ny matoro marainako. Fa manomboka betsaka indray izany ny korsa ataon'ny lary rafatso lamindamina kely indray zany aloha eto. Dia tsy maintsy mivonona ikandra ataony isan'andro amin'izay lazaniko. Hay ve ka manana vady aman-janaka malagasy koa izany ilay karla iny. Nefa ohatra ny tiarako mihitsy izany hatramin'izay a. Zako moa voaingana kely ny niara-niasa taminiko. Hitako hoe mbola betsaka ny zavatra tsy fantatro. Fa na izany nefa dia ohatra mifetsy ihany rangaha reto vazaha reto a. Rehefa tonga eto izy dia mody maka vady malagasy aloha amin'izay mba ahafahany mitoetra eto. Ary tsy vitan'izany fa nanangana orinasa mihitsy izy dia mivezivezy miaraka midina arak'izay tiana atao eto. Nefa kosa nge ohatra mahafinaritra kosa aloha miara-miasa amin'iny vazaha iny. Tena manala-tanana izy sady mba hitako hoe ohatra ny tsara fanahy ihaniko. Tena mahafinaritra kosa aloha ilay zanako mahadamy. Tena tsy naboziko mihitsy hoe tsy adino izay mianaka fa nitondrany fitafiana sy kiraro be. Sady amin'izay ilay tena raitra dia raitra mihitsy. Izany tokoa ny tsy hanaovan-dratsy ry sisa. Rehefa manao ny tsara ianao dia tsy ho adin'ny olona mihitsy rehefa misy zavatra mahasoa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha fa dia lamina ihany ny zavatra nampikorotan-tsaina iny ka. Raha tsy izany angamba. Asa izay nahazo andriry zisy fa dia tany ampigy adranany nefa randry. Zaho ihany koa aloha dia tena misaotra amin'ny madama tamin'ny fahatokisana anay mianaka e. Aiza ve rangaha dia niraisy no mpiambina soma tsara tao tanàny benja. Ohatra ny hitako ery izy ilay niangavy hoe moa benja mba ho raisiko mpiambina ianao fa niala tampoka ange ny mpiambina ny tanàny. Benja indray moa dia tsy nisalasala mihitsy fa tena toa dia nahazoto.
Sady izy raha teo koa efa tsy niasa saina amin'izay hianatra izany intsony. Sao izy miasa dia tsy voasarika anao zavatra ratsy sy maloto intsony. Izy kosa aloha tena hitako niova be mihitsy tao aorianan'ireny zavatra nitranga ireny a. Tena resy lahatra mihitsy ankehitriny sady mino fa noho ny fitiavan'Andriamanitra nay mianaka dia nivahany avokoa ny olana rehetra izay nilalovanay. Na dia olona na niratsira sy tsy mba nitisina noho ny sitrapony ary izay. Dia namendra fo taminay foana izy. Fatro dia tena ataoko mitola gaga mihitsy raha vao miontsika. Tsy hitanao nga fa tena lehilahy mody tena raitra daholo ny meno madeka aty ana. Ary aleo aloha atao daholo ny raha tokony atao fa ho avy sakafo eo ny manko ny ray ny madeka aty. Zay tokoa hoe mifamigado na ny fiara. Mialano ny vaza be. Orbenja! Orbenja! Lozanao matory fotsiny efa mandana aingana vao ny vavady. Ry zareo angizy antonga izany. Zany restoroko ako. Aleva ho any rery mama. Aleva tonga dia vaiko ny vavady ary aloha. Rehefa hitako anisany fiara mitondra ny lefasa zany. Ohatra marina. Ary tsy le razoko fety sofera mitondra ny lefasa ty. Ohatra misy tsy mazavy izany a. Ary tsy le zandry kely titriny fety mamovavady. Tena izy mihitsy ito fa tsy laingaka. Raha azoko tsara zany dia miasa ato ny adala raha izaniko. Ary tozy izy koa nge nitazako manao tabile fotsy mivoaka avy any iny. Ary samy miasa ato daholo any zany izy mianaka reto raha azoko tsara. Ay tena maty kambo tamiko fotsiny zany le madame Zisti hatramin'izay. Nilaza fa mpanjaitra lamaody sy ny sisy makary manao an'izao hoe aika tena labonaty fotsiny ke izy ty. Mahay kolonareo koa. Andraso natsafaiko mihitsy fa ka manahoana ondro madame Zisy a. Ay ve nareo mianaka reto ka miasa ato daholo ha? Ohatrany tsy napoiko zao zavatra hitako zao a. Tena fabaraka maro. Miariary na fenina rehetrarehetra hatramin'izay. Efa tsy afaka miala tsony koa ranga. Na tsy ny rarahiko an'izany. Fa hono ary Zisy. Ato koa zany ianao no manjaitra lamaody ha? Ato zany no mandrabola raha azoko tsara ha? Tena ohatra miteny maneso mihitsy angely rafatro ny dozy ty. Tsy raha koranga fa efa tratranao azy zao a. Fa na zany aza tsy hainao rery mahita tenenina. Ary aloha anaovako azy. Fa hono arafatro. Fa nga moa zany ianao tsy mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony indray ny tolozana misofera vazaha ankehitriny. Azambarain'ny amby ihany ho ahy e.
ordinatera amin'ny vidiko tany an-dafy ohatra eo ary lala. Toetra hitovizana ny antsika ary zisy ka aoka tsy fanany antsony manomboko izao. Iza koa no mitovy aminao. Fa mitoviko. Lazainao fa tena hoe ianao mpanjaitra mahay sisy. Aika ianao ke tena mpiasa trano. Mpiasa trano ange nahitako anao amin'izao miaraka amin'ity tabile fotsinao ty. Ka inona ny idiranao amin'izany ianao koa raha sofiera. Samy maty kampotsika izany. Fa na iza na ianao dia mazava izao fa samy maty kampo daholy. Ary ankehitriny dia vandravandra be ohatra ny masoandro lohataona ihany koa izany ny marina momba antsika. Mazava izay. Ka hoana ilay sariditra. Efa mba endry izany la io izao. Za aloha no tena manaiky kosa ny zavatra nataony laty fa tena tsy mety mihitsy. Sady najaba kela mihitsy ohatra izao raha tsy nisy an'ireny lisany efa nigatra. Tena hoaka izay razoky. Ary le fiantsoana ditra aloha tonga dia mba tsara amin'izay fa manana ny anarako Fa so marina moa Benja. marina moa naralaty. Benja? benja kely. Benja kely. Ny fiantsonana zany anarina ditraditra zany ihany no tena ohatran'ny vomaika nampivadikondana anahy. Nampivadika ny atodohako. Na tonga nanaonao fona. Aleo rangaza mba tena atsona amin'ny anarako amin'izay. Ary raha momba le zavatra reny dia aleo hivalana amin'izay fa saika nampidi-dozatsika reny. Lazaiko anao nge razoky. Fa na za koa zany tena saika very. Raha tsy nisy any seho tsy nampoziny indry. Angamba tokoa tena efa inana an'le gagazo tsy vidiana. Efa ampy reny razoky. Tsy hanao an'ireny tsony. Tena mety lesy izany ataon'ny lazandry izany. Izao no teneniko amin'lahy. Tsy mahasoa tokoa lesy mangalatra. Indrindrandrindra ty resaka mametsifetsy ty. Zaho ohatra ny tsy miditra am-piangonana ihany fa mahafantatra hoe aza mangalatra. Aza mety vavolombelona mandainga. Aza mitsiriritra. Raha tsy mitsiriritra n'ireny lahy tsy nitrango izao problema izao satria tao amin'iny daholo ny vin'ny langa rehetrarehetra. Ka fantatro angely izy razoky nefa dia mbola nataonao koa. Ary raha tsy anao koa. Raha tsy nisy anao nanirakiraka ame misy ketrika ary misy ketrika atsy. Mety tsy nijoboka ihany. Fa iny efa raha niraraka reny razoky. Iny misy le fomba fiteniko hoe zavatra rehetra ho miara-miasa. Sa tsy izay moa le izy? Izay mihitsy le izy ka zavatra rehetra miara-miasa asozy izy. Izay tian'Andriamanitra. Ary tena tsy napoziko mihitsy ianao ty razoky. Eny Aivi ianao mba mahay an'izany any. Zao zany teneniko amin'lary zany. Zangy efa naiky nanao pastera mihitsy. Saingy ohatrany tena misy zavatra ohatran'ny manosika anazy amin'ny foana isan'andro. Hoe andana mitady vola. Andana mitady vola. Vola zany no lasa ny loavina teo. Ka zay mihitsy le izy. Eto vao mahatsiaro hoe ny vola ny tena fototra ny ratsy rehetra. Iny, na za koa zange razoky tena na fianarana raha tsisy nandeha amin'izay lohan'ny ntsony. Varina mitady vola. Anka tena lasa ngitrika foana. Dia teo no natonga ny anarako hoe ditra. Ary ngatale mihitsy namorona an'io anarana io. Eny aleo manomboka eto dia aleo toko dia mandeha amin'ny fahamarinana foana ny zavatra rehetra. Za aloha no tena fay tanteraka mihitsy ary lazaiko amin'lava tsy hanao azany resaka hoe bizina zany tsony mihitsy manomboka amin'izao androandroany izao. So ihany aloha fa nisy re fiaona tsy napozina tamintsika sy tsereny. Raha zany dia mety nanahirana ihany ngambo ty resaka ty. Tena natrahoany sisa tokoa reny razoky. Ary reny angamba natao hoe famanginy tompo atsika manokanako. Ka zany indrindrako. Efa hita lazo ny lalatsara dia izory. Ary rehefa azotsika ny famonjena dia tanantsika hatramin'ny faratry. Ka dia mibebay satria
raha reny zavatra ny antsika reny dia mila vita fibebahana avokoa reny raha te handova ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Ka ho anao ry zandry a, dia tena hoe mitadiava amin'Andriamanitra e, ka tsy ho mandrakariva ny tavany, dia diavo ny sitrapony. Satria za manomboka amin'izao fotoana izao a, dia tena nao an'izany mihitsy ary zandry a. Fa tsy haiko loatsy e, ataovy izay tiany sy atao. Raha mbola te handeha amin'ny lalana hafa se dia manaova. Fa za kosa aloany efa hita ny lala tsara, dia izorako, azoko ny famonjena dia ho tanako. Tena marina daholo ry zareo izany voalazanareo izany a. Henoko daholo ny resaka amin'ny fanaovanareo teo. Eto dia mitodika manokana aminao ary Benja, mifona anaka fa tena reny adala. Za tokony tarika sy nanoranao amin'ny lalana marina sy mahitsy indray no nandainga. Be ambo-po, misehoseho amin'ny zavatra tsy anahakory. Tena diso anaka, mangataka famelana aminao ary manomboka hatreto dia manome toky anao fa ho reny modely. Ho anao kosa Rafatro dia tena menatra Rafatro. Tena menatra ary nanenenako daholo ireny zavatra nataoko taminao ireny, lainga na fafiko. Tena mifona, vonina ny ova, vonina ny bebaka mba handray ny famonjena, ary vonina ny an'olo tena ho an'i Jesosy. Tsapako tokoa ankehitriny fa aleo mandeha amin'ny fanitretena toy izay maty kambo. Maty kambo, dia peniny Randria Masoa, José Bienvenu na R Bazezo.